Fanilo dia mpeniny Antany Rintsoa. Ireto avy no anomeana tantara. Ery Zorakotorivelo. Fanantenana Randriambololo Malala. Tiana Andrianjafinaina. Andriana Rakotorivelo. Marika Andriamaefatiny. Mendrika Rakotorivelo. Ary ny Anja Rakotoniaina. Malaky Fanilo ho faty eto ngetsika. Ny ankizy rehetra efa samy tafitsaokana navitraina daholo. Ka tsy afaka tsony amiaro mandehana la mandeha. Ataoka ahoana ny famelan-dririra ity ahoana ozy ny fianakaviandry? Mandehana afonjena ianao sa tianao hiara-maty eto tsika? Erezy kely raha afaka. Mandehana efaka kelany zareo Fanilo mandehana miaro avelao Hoay zay hoe mitetika ho ay zato izy. Miala tsiny Fanilo, tsy maintsy manavy-tena. Avelao za Lase tsy afa miala eto an-tananay zany tsony ianao. Te angaro midy andavaka ko. Mifona re tompoko. Zany entana dady Monsieur Fia tsy fantratra ihany. Tonga soretsy fa olona rereto ry tompo fa mbola misy olon-dia avy amin'izao sady manompo sampy vonjeo eto tanany-reto Jesoa. Ka ahoana mahafinaritra ny aty aminay. Avelao tompoko andeha hody hamonjy ny fianakaviako Adala aza manantena zany tsony fatinao sisany voakato. Mifona re tompoko. Tsy fomba fitena ty za fifona zany kelakely tia. Raha eny tsara ka manaraka izay fombanay aty kelakely dia lasa fianakavianay. Fa raha miseho mafiloko kosa dia maty ny anarany kelakely. Azo feoa. Sanatria Kristy Jesosy no antony havelomako. Izy rery ihany ny ankohofako. Sanatria amiko ny ankohaka amin'ny sampinareo. Aleo aloha mangina fa mampatahotra ny fivandrafandran'ilay rangahy ty zany ny lehibe an'zareo ato. Ina tsy tio any Ndaoro kelakely Kay aza sotosotomina fa marary. Ary lasa moramora rehefa tsy teo voasotona. Fa tsy efa mandeha ve za io Ary monsieur be famalina koa kelakely zany miteny tsotra fotsiny re ahy Tena matahotra zany. Asa ahoana izao ndray aman-dreny Fanilo raha mahalala an'izao tsy fahitana anjanany izao. Indrindra fa iny ana-dama masika be iny. Mila efa ningotra mihitsy ny tongotra ny tsakato marina. Midobodoboka tsisy ohatr'izany ny foko. Mijoro nga fa lehilahy miaro ohatra ny olona rehetra tratrany tsy nampozana ihany io. Izay olona Zao ve nareo vao tonga? Hitako zay koa ato efa manta ny fitaintainana mihitsy. Otry arezy Fanilo ny totsy miaraka amsi. Loza ngenina azo anay tany ka Sinona? Aiza hoa Fanilo langy zany antaniko zany ry baininy. Loza ngenina azo anay tany. Fa loza ahoana lesy le banty Aza manapaka ny lalan-drako ianao aiza ny zanako? Eno fa tantaraiko anareo na azo anay tany. mahafinaritra kosa ty toerana le atsika ty Za kosa ve dia hitondranareo any amin'ny toerana ratsy. Indray ala lehibe ka hita fa marina zaniko. Jereo fa faly sy finaritra daholo ny ankizy rehetra. Eny
Ndry rery sisa ny lozana manao selfie eo fa ny ankizy efa lasa nandehandeha daholo. Ka mba maka souvenir letsy a. Nga impiry mba handeha aty. Ary maninona raha atiana tao ny vola tatelontsika e. Iala aty koa mba mampiomeoka. Fa ino izany? Zaza mba gagako. Nga misy trano aty. Fa aiza ary izany feo izany e? Ndao hoe jerena. Matahotra miaro a. Sao dia sanasika dahalo. Ao fa eto miaro vonona hiaro Andry e. Nga tsy fantatra Andry fa miaro ny anarako. Tandre moary a. Jerendry retsy mba handretsy. Fa olona ireo. Zaza mba gagako. Zara fa mitafy izy rehetra. Dia ino ny reto ataony? Ohatry ny hoe manompo sampy izany a. Tena zany mihitsy. Amin'izao andro efa mazava izao ve? Mbola misy maizina ohatr'izao eto Madagasikara eto e. Ino a? Loza fa nisy natazantsika. Ndao malaky itsoka fa ny ankizy rehetra azy efa lasa nitsoka daholo. Rehefa tamin'ny manatona antsika daholo ny vatan-dehilahy. Malaky ndry e. Dia izay tompoko nahazo any tany. Mifona fa tsy nitazana ny fanomeza tokoko. Tsy mba naharo azy akory. Tsy akeko izany ry miaro a. Raha ny atezerako ny apariko a. Vakiko teto io lokelilay io. Zao za tsy mba miteny betsaka. Fa lasa lahy miverana amin'izany toerana izany dia tsy maintsy ataony lazy ampiverina ny zanaketo. Lasa lahy ho a. Herinandro no menay anao. Fa raha tsy vitanao izay a dia any amin'ny polisy tsika mifanazava. Eny tompoko. Ary lasa lahy e. Aiza ireny lalana afahako mitsoaka ato e? Ato koa tena mainzy kitroka tsy ahita mitsinjo mihitsy. Misy olona tamy izany. Tia ny akanjo ny kialakely ianao fa dia andao anaraka afa miandry anao tady e. Fa ngaza io everinao tsy mitafy no hitondranao an'ireto akanjo tsy ampimetatra reto. Aza mba be fa malinina raha mbola te hiaina. Ka za tsy hanao an'ireo e. Ka na tianao na tsy tianao tsy maintsy manaraka ny fomba tanay ianao e. Sa efa leo miasa to izy? Sanatria za tsy hanaraka ny fampotsampinareo izany. Dia efa miomana ary ny faty e. Kristy Jesosy no antony havelomako ary ny fahafatesana ny azahoako tombony. Tandremo kely ty vava. Fa tononona ty izany anaran'izany. Sofa sarery ihany na ianao azany teto fa raha tsy izany dia miara ny fitsaram-bahoaka teto ianao. Mampalahelo nareo e. Mbola voakejan'ny aizina mitoky ny zavatra tsy mahavonjy akory. Tsy hain'ny kabarinao ny atondiako aty fa atsy foy akanjo ireo dia ndao fa sasamiandro ny olona. Za tsy hanao a. Ka rehefa tsy hanao dia hotereko e. Kay, avelanao a. Iza ny tadiavina ho tapadohan'ny tady eto? Mafy lotsy. Fa ino reto mifanosokosoko reto e? Mafy lo be ty tady a. Ie, tsy aty amiko mihitsy ny anaovanao amafisan-doha. Sa hitady amiko. Atombo ian'izay ranga fa izay mahatony masoandra. Efa ovia izay ny andra sitrapolo ilay kalavahiny teo. Ieny are, rehefa samy vonina dia andao mikohaka manatsa masina. Lasa arikarakely ty a. Ataovy izay ataon'ny olona. Sanatria tsy akohaka amin'izany sampinareo izany mihitsy a. Vato be mandondona sy mihetsika io ve ny heverinareo fa mahavonjy anareo? Jereo anie. Ny tena be any aza tsy hainy manetsika azy na dia 1 cm aza. Magi! Kay! Ny Andriamanitra aza maseho fingafingaina. Tsy Andriamanitra izany io e. Diso adresy ianao raha io ny heverinao fa Andriamanitra. Mato katolikana kely ty. Mato kanao androany. Tsy satohako an'ity lefy ty. Avelao izy ry dada.
Miankofaky fa ndrive teo faty a. Sa mamono atoka be andriny ny ankohaka kely eo anatrehany eo, na dia hoe tsara vela tsia fotsiny azy. Andriamanitra irery ihany ny ankofana sy andohalian'ny lohalika rehetra. Efa hoe tsy azo tononona ty zany. Efa leo miana mihitsy ve tole? Tadazo! Tandremo! Saika maty amarina raha tsy voatosiko ty vehivavy ty. Ary tena tsy mitsitsy mihitsy ty rangaty izany a. Fa maninona koa izy narovanao e? Ka tsy tiako ianao hamono olona tsony. Metrika anio misy no faty mahatsiravina. Ampy izay dada. Eto anio fa somatika eto. Iory doda. Ndao. Tony tena sipa mafy-loha. Efa leo miaina mihitsy. Mba zanakiza loatra ary tony. Zanak'Andriamanitra ka. Za indray a. Ka marina izany e. Za koa aloha na tianao na tsy tianao tsy maintsy manonona foana ny anaran'ny Andriamanitra e. Ary tsy ho afaka atao-bavako mandrakizay izany satria tena tiako izy. Dia inona kiny idirako? Sa anga no fatovoatsatoko ny lefiny eo? Fa ianao koa aloha misaora mipendina fa raha tsy izy efa nody vovoka ianao ohatr'izay a. Ary aleo mpandiala fa tsy. Mandehana any koa e. Ary azakatony io fa maizina be ato. Nga sitrapona ny atao. Baiko ny hafa miala tsiny ara-matokely eo. Hay vendry e. Iza moa ilay anarandry teo fa tsy tadidiko. Pendiny, kiala-pendina. Fa maninona kosa kina atao an'izany a? Ka izay no nahabotrabotrako. Diso pendina loatra hono a dia mivaketony olona an'izany ny anarako. Dia raikitra an'izay hatramin'izao. Fa ndry koa ve dia mbola manana fotoana imehezana ihany. Na dia ao anatin'izany fahoriana aliko ny fahafatesana izany aza. Mahagaga. Ka Jesosy akiny antom-pifaliako a. Dia tsy mahasakana amin'ny fifaliana tolona any zava-misy mitranga. Mba hafa kely koa izany. Afaka ny ho tonga ohatrako ngendry e. Tsy mahaliana. Tsy te ataony dada mivadika totozy eo a. Mba mahita tenenina koa kendry ity ka. Marina e. Mampime. Fa dady izany ny dadandry. Ie. Ary mamanareo? Tsy mbola nahita sy nahafantatra an'izany reniko izany ankiza. Voaroa taona sy tapany a dia lasa izy ho dada. Zany ve? Maherezaka ia. Misaotra e. Fa zaho aky pendina. Ohatrany tsy tiako koa aky manonona an'ilay hoe pendina. Fa iza ny tena anarandry? Ataovy amin'izay aky fa tsy maninona. Mety tsy herika koa raha tsondry amin'ny tena anarako satria tsy mahazatra aza. Dia mba mizatra kely ndriko. Mbola sarotra be izany ry ariza tokoa moa ny andry. Fanilo. Tsara anarako ndry izany. Fa misaotra tamina mijendy ahy e. Fa raha tsy teo angambatra dia efa maty aho ohatr'izay. Tsisy isaorana fa ataovy anatra ho an'ny sisy. Dada nge ka tena tsy mitsidy izany. Fa aleoko izany dia ka so mitady ahy eo dada. Mba resaoka izy dia aleo izany mba hivoaka haka-rivotra eo ivelany eo a. Ao fa ho resako izy. Sady ndry koa ane na mitetika ny andositra ato aza nga hita izay lalana hivoahana ato izany. Misy fiaro daholo ny ala manodidina ny tanàna aty. Raha vahiny sarotratra ny voahany sy dirany ato a. Ka izany tsy mieritreritra ny andositra izany e. Ontso. Tsy mino an'izany a. Marina izany e. Lasa ka. Jesosy, na dia mafy ary izao mahazo azao a, dia tsapako fa ao aminao tsy misy zavatra kisendrasendra izany. Fa misy antony daholo ny zavatra rehetra. Ary azo antoka indrindra fa misy mission tianao hampanaovina aty. Koa ity a tompo irao a. Na dia somary mbola mafimafy sarotra azy izany.
fiarovanao ny tokiako. Mba ahoana re izay mifahorian'ny dada sy neny amin'izao tsy fahitany azy zao hoe ampahereza izy ireo tompo. Mihitsy matoky efa rehefa vita ny raka-mpanaovina ho aty dia ny tananao mahery no hamoaka ato ka ifankahita siona finaritra indray izay efa mianaka. Malahelo neny anadahako be fiadiana amiko iny azy izany. Dada, inona indray na hikalapendry? io indray ilay masika be ka tsy tiako reprepeny sady mbola tesitra aminao io inona sady nerovanao an'ilay papitsiaka iny ka? Tsy haiko, za koa aza mba gagako fa ohatran'ny misy hery manosika fotsiny ato anatiko aro azy. Erinona koa? Efa hoe tsy fantatro fa ry dada koa izany. Fa zao ary dada, aleo izy mba hivoaka rivotra fa tsy hidiana amin'io trano maizina io foana izany izy fa inona mihitsy le tianao atao tsisy fa mba olombelona ihany izy io ry dada manelina mihitsy koa tenenina hoe aleo izy afotsy. Za kosa angano teny an'izany sady ngamo io tafavoaka ao izany na handositra azy raha tsy mihenao mihitsy angana andeha amoaka azy ko. Sanatry kosa tsy hanao an'izany mihitsy dia ahoany tsy atao kelikely tompona drakitra an'izay mety miseho kelikely tsy anao anasana koa sinao. Eny dada, aza matahotra ianao Pendana mahazo mivoaka maka-rivotra ondry zany misaotra kia fa indray tsara fa raha misy fahadisoana atao indry dia izany ho tapadoa efa tenin'ny dady izany. Eny kia za kosa ve dia hanao tsinotsinona amin'izao fanavotandria zao matoky andria mahazo matoky ndri dia mbola mamerina amin'ny fisaorana ihany mahafinaritra ery kia ty ivelany aty izany maintso mavana ny tontolo kanto ka tsika kosa ange aty anaty aly dia trano azo ohatr'izao daholo izany ny tranon'olona aty. Ie, ny an'esy dada ihany ny trano briky zany. Pendina fantatro izao hoe misy antso ny tompo amindry io. Antso inona koa kia? Tsy mahavonjy ngeky ny sampy jery andringe na ho potipoteh andri azy izy dia tsy mahavita manohatra andry izany na ho dorana azy izy dia tsy mahavita miala ao anaty hafa monjy ny tenany ka na ny tenany aza aky tsy hainvonjena maika fa izay olona mitoky aminy. Andriamanitra ihany akiny mahavonjy ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Izy ilay naniraka ny zanany lahatokana hoe tia tany naka ny endriky ny olona mba hamonjy antsika. Raha hitoky ihany aky tsy aleo ve mitoky amin'ilay Andriamanitra velona tena mahavonjy antsika? Tena aleo kiry fanilo andeha mahazo tondry maka-rivotra. Eritrereto tsara ihany mivavaka ho andria. Ahoana koa io no mivoaka ao? Aza matahotra laha fa efa nirahako tamin'ny dada vao sahaky navoaka teo mampalahelo amanko izy io. Za mantsy bagagako fa mba tena tsara resaka koa aloha nareo ka. Za indray mba hitoriany an'izany Andriamanitra tsy fantatra izany lazainy fa velona sy mahavonjy hono izany tandre moa ataony dadanareo raha eo ny sofindry. Hita fa zaniko tokony alefa ny dadany koa ange io so sanatria ny mba zavatra eto ny atahorako amin'io ataony soronako. Za kosa lesy tsy haikaiky kosa aloha izany fa raha izany ny misy dia amin'izay vao hijory hiaro azy hatramin'ny farany na hanaraka hatraminay koa aza. Odry fa misy antony manokana ve le mahatonga andry hiaro azy io Tsisy fanazaza mba gagako. Raha lehilahy io dia sara mpiaro be teto za fa sofa vehivavy Ela koa izany ka zay tiana ho mahasaro mpiaroko.
Efa ho tapabolana izay tsy nahita anazy nge. Atao ahoany? Efa niezaka nitatsika fa tsisy vokany. Apetraka amin'ny tompo e. Tena tsy mety amin'ity mipetrapetra-potsiny ity mihitsy ny saiko ka. Dia afaka ny anao inona nefy mitandro filaminana izao efa niala maina. Hita mihitsy hoe tsy nateraka ao iny dia moramorainao fotsiny. Io indray ianao efa zany foana ilay mampiady antsika ato. Tena tsy zakako fa mankarary ny foko. Efa ohatran'ny zanako nge nandraisako azy mianadary io e. Na dia tsy zanako aza. Tena azafady re tena efa mikorotana be koa ny saiko dia lasa miteniteny foana. Tsapako izany ka. Aleo mba tsy averinao amiko intsony izany Azafady Ay tongelahy. Ie, tena valaka. Ka nanao ahoana ny tany? Nomaly tsy miove. Zany ve? Dia ho sanatria ve efa maty ny zanako izay? Aza lefa lavitra aloha sainao fa voankaroka angetsika e. Zay mihitsy. Mety angamba dia resaka miaro iverina ho any amin'ilay toerana nahavery azy zay roalahy. Aleo any natomboka ny fikarohana fa tsy miandry polisy laveto ka. Mety zany iaraka aminareo ka tsy mahazaka lazo nady any nareo. Efa antitra anie nareo io Somba miaraka kosa mety So iverinareo fa moramora ary ny zavatra miandry any Rehefa tena ilaina ve moa nareo tsy antso foana zay fa aleo aloha nareo tsy makany. Iteo ihany ny toyany. Eny ariko. Mandrimandry manandraraha mihitsy ny nareo zany Aiza koa letra ahoana valy ahoana ko aiza koa tsy kambana aminareo marina ny very aiza koa valy olo tiaka nge iny ka inona raha nydingany efa vita la tamin'ny fitadiavana azy ka tadio fa elange ny fosotra voalohany naveriny baviko iny tsy hafa miala amin'izao raha misory lahy n'Andriamanitra fa mbola tsy nitory any lahy dadanay sy mamanay mba efa miezaka kosa nge letra zay tsy mandry andro tsy mandry alina ka aiza ry zay vokany ela be zany andaontsika mitsamo iverina any amin'ilay toerana navery azy any ihany ny pista voalohany mety ahitantsika azy ndao fa tsy maninona mety zany miomany la fa raha maraina ihany tsika tonga dia manainga motoany lahy iny no andehanantsika okeranga mba handehandeha resaka amin'ny olona eny ezaka nifandray amin'ny olona na dia vahiny aza hitory ny filazantsara ahoana kifanilo manahoana pendina fa ho aizandrendry izany mba handehandeha hijery tanàna kia mahazotoa arindriko arindrio aiza andeha akakitaiky sady misy zavatra ho jereko kely izay ao za mba hiaraka amindri dray sy raikitra za mbola hivoaka ny velan'ny ala mihitsy any vao ahitako an'ilay tambaviny dada zany fa marary nga izy manao tsy dia salamy raha izany aleo andeha hitsidika azy ndry koa ty to mampime tsy eo ambaravarana ndre dia ho voataka tsy maninona izany dia omeko andry izany amin'ny maherezako zay ataondry eo alina aloha hivavaka alohany hidiranato mba tena ny tompo mihitsy no hiasa tompo avangeo ny fony dada mipendana mba handray dia mba hanaiky ny afatra ampitondraina ao aho koa izy indrindra mba handraisana an'izany ka hanova ny fony fanenana aminao amen mandroso fa tsy midy io za ihany re dady kelina kely ty fanao ina ty lasa vaka eniko tamin'ny pendina hoe tsy salama ianao dia mba saika hitsidika anao koa tsy mila fisidianao afa so am'savy tsy satrinao azave ho faty dia ho tavafoky eto ianao
Sanatria kosa e. Lasa voaka dia mbola tsy tezitra. Tianao ange Jesosy dady. Lasa mateoa. Aina notafaty mihitsy ty tavole kely ty. Amin'izay aba ho faty aika. Tsy kosa e. Ny hitondra fahavelomana maharitra mandrakizay ho anao aza ny tena antondiako atiako. Hitondra aminao ilay tena fiainana maharitra mandrakizay dia Jesosy Kristy. Aza manompo dia voly rea. Manompoan'Andriamanitra velona. Fa raha alain'Andriamanitra amin'io moa ny ainao dia mba ho aiza ny fanahinao. Taddio fa Jesosy ilay matoanao teo ambony hazo fijaliana. Nandatsaka ny rano famonjenanao satria tena tiany ianao. Dia tsy mbola hanompo azy ihany ve ianao? Fa ny fahavalo indray no tomponao. Vato aman-kazo izay tsy mahavonjy anao akory. Magikelikely ary lasa voaka. Doda, hoana doda. Ahoana izay tady a? Eto mivoaka any efa mampitombo ny areto fotsiny. Ary manao inona tokotony? Ndao zato izy. Mitombo fahasalamana rea. Mivavaka ho anao a. Tia toerana. Ny tena teto a. Eno a, tadidiko tsara. Dia aiza ho aiza eto izany? Ndao aloha jerena ny manodidina e. Dia atao ao ny moto io? Afenina tsy anaty lobolobo atsy. Tsy atahorana isy akeo ve lesy io a? Moto tsisy lakile ataon'inona e. Sady aty ary ohatran'ny mangina be tsisy olona izany mihitsiko. Oke ary, afeno tsara na izany aza. Orle tia, hitalave io misiva. Marina. Andriamanitra, olombelona, oeto ara-tongotro. Tena nitsoka, ndao enjehana le tia. Malaky alay, tsy maintsy atao izay ahazonana iny. Ary tena matanjaka be lesy kala zany a. Oay, zay ve. Andy be roa lahy reto fa resitsika dia ambaka ny vehivavy iny. Aleo tonga dia fenitranoko ohatr'izao. Kay, maty a. Izay nge tsy hanao inona indry fa aza matahotra e. Fa izy nareo e. Dia inona koa ny tadiavinareo? Misy anabaviko izay kitsita. Dia izy ny tadiavinay io. Tena mety fanilo izany. Dia ahoana? Tena nanao inona taty izy? Ka nitsangatsangana taty izy dia taty ny very. Dia inona moa didirako amin'izany e? Ka somba hitandrika izy a. Ndrisao ne mety tompotany aty e. Fa aiza ho aiza ity misy tanàna e. Na tompotany aza nga za mpitady ny very e. Sady raha zany tanàna izany ny tadiavinareo tsy ho tafiditra an'izany nareo a. Ny tompotany ihany no afaka tafiditra any. Fa na hitady aza nareo a, horeramaina eo fotsiny. Fa maninona? Izay fotsiny e. Dia indray izany no mitondra anay ihanyko. Adala, velominareo. Iny letsy a, aza vela. Tsy hitako ary izay nanjavonany teoko. Nakaiza vetivety teo koa iny e. Zamba gagako. Sany nanao masia? Tsy mahalala ny tompotany ka. Latsaka tao anaty lavakato a dia tsy hita an'ireo. Lazay mifananao masia. Ndraso lasa dify mihitsy zareo vao hivoaka ato. Fa nanao inona teo le kalababo iny tady a? Sandray le tia nanavany be moral. Ataoko mahita iny. Zavatra tsy tiako mihitsy tonotonony tato any lapako tato. Maninona io raha lefa mandeha any? Tray, tadavy lamoaka sekreatsika ato io. Zay aloha e. Ato le ty tsy isy tavavoaka velona zany a. Zay fa hita viditra ato a. Maty ny narany, ato sorony. Loza reto a, lozy. Misy inona ndray e? Nisy tovolahy roa lahy ireny ny fanena tamiko tary mitady ankalababo e. Zay arao a. Dia ahoana ny atao amin'izany? Poa, tsy maintsy finoana farasaiky an'io ary sosorony. Aza atao an'izany kosa ry dada. Aleo izy mba tsy vonoiny izany. Fa ina mihitsy narova kelakely any fony. Tsy azoko mihitsy. Ka tsy mety amiko tsony le mandatsakainy e. Tsy efa be ve zay ry dada? Tsy antsaranao madity amin'izay tokony ataoko e. Mankiny anao. Dada! Lasa voakany. Karakarao le fanafody.
Zangana azo akory. Nisy an'ireny olona ireny dia nitsoaka. Sasa tsisy tikany. Atanao ambany zavatra mihitsy zany fahasalamako. Aiza kosa ry dada. Ka ilay olona kosa angena nienjika anahy sady nanerana iteny misy amin'ny fanilo e. Izany azy. Aza atao mampiadanareo mianaka izany fa aleo angalako azy. Lasinao fa soana barako ny teserako eto. Ahoana reny ataoko e. Za kosa aloha tsy hamela ny dada mono amin'ny fanilo izany e. Marina e. Asa fa tena mahafinaritra izy io. Na dia olona mbola tsy fantatro azy. Sa ve avotako avokako ato izy io. Nefa raha izay no zava-misy dia tsy maintsy izany isolo ny toerana. Hitako ny hevitra. Izy roalahy. Ndrasy fa hiverana koa izy roalahy reny. Mino fa mbola tratrako reny. Fa izany hoe ihany. Fa ohatran'ny lasa mahaliana ilay zavatra nolazain'ny fanilo anahy reny. Tadidiko miraikitra be atao poko ato. Ohatran'ny hoe mangetaheta fiovana izany. Tsapako hoe tsy azona fetana izany ty fampotsampy ataonay ity. Fa andanimpotoana fotsiny fa tsy mahavonjy akory. Tena mila an'izany Jesosy ny fanilo izany ranga amin'ny fiainako. Aleo aloha nantona hiresaka amin'ny fanilo mihitsy aka. Mipetrapetraka ve? Eve pentiny. Makarivitra kia. Zany fa fanilo ohatran'ny liana mikasika an'ilay resaka ndry ihany kiza. Le momba an'i Jesosy mifamonjeny ve? Ye? Andray izany afaliako. Dia raina Jesosy. Misaotra ny tompo Dia inona kiny ataoko? Mibebaka kia. Dia avy eo mandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Tsy sarotra nge. Vonona kiza. Tena tsapako fa tsisy fedanam-po mihitsy ny sampy ny dada ireo. Tena marina kia izany Jesosy ihany no afaka manome fifaliana sy fiadanam-po andry. Za nge kika tsy mahay mivavaka e. Ao fa tarihako ndry. Avereny izay lazaiko. Eny ary. Amen. Ara-piaina kiva tonga zanak'Andriamanitra. Tena mahatsiaro maivamaivana sy feno fifaliana izany kiza. Zay ange kila miaraka amin'ny tompo e. Tena misaotra kia. Sofa teo ndry. Tsy misy isaorana kia. Jesosy ny isaorantsika. Fa na za koa aza nge tena mba faly. Na ny anjelin'ny lanitra aza zao miara-paly amintsika roavavy. Dia ahoana kizao raha teren'ny dada ihany koa amin'ireo sampon'ireo Mila mijoro ndry. Andriamanitra irery ihany no tokony hankofana. Ndrasonge avy eo tantarako amindry ny tantarany Sadraka sy Mesaka ary Abednego Mba tantarao efa liana be Fafanilo ahoana ty? Ndry marina angeky ka tadiaviny tata vonoina atao sorony. Zany ve? Fa aza matahotra ndry fa tsy maintsy hitady fomba rehetra aminjeko andry. Tsy avelako ikitikitika ny singam-bolony izany raha mbola eto koa. Na anaraka hatraminy aiko azy. Misaotra kia. Ao fa hitolona mavaka tsika. Andriamanitra no ka hiaro sy hiditra antsehatra. Na ndry efa lasa mivavaka koa aza nge ka atahorana ny andry Tena marina mihitsy. Fa andeha aloha kiza. Misy aliako vetivety. Fa hoaiza ndry? Ho fantatry ndry eo foana e.
Fa ninona lesy kivy tena efa maty angamba lesy ny anabavo ka aza mbola manary tokoatr'izany aloha ka inona indray ary lesy ny atao eo efa hatramin'ny maraina netsika ny taty ny masoandro ary ty efa iletika mbola tsy nahita mangirana ihany. ny aly tovovavy iny mba natenaiko nefa indrisy ndao le tsodika sotratralina ty eo tsika zay vao raharaha aleo izay mihitsy no atao aiza ry izy roalahy tsy te ahita hoe efa lasa dia ahoana izany nefa tsisy afa-tsy reny ihany no afaka manavitra ny fanilo eto. aiza ho aiza moa le moto an'lahy iny le tiany natao itsy ka nyrasa laiko vetivety endresy efa lasa zareo izany aterako inona izany feoninona koa izany sa misy bibidia eto amin'ny manodidina eto ndraso efa ohatry ny avaty izany feo izany oay tena izy roalahy io mitaingina n'io zavatra be io andraso aloha oka aloha letsy oka aloha ohatra misy miantso atsika izany iza ly ty tena le sipy ty miazakazaka manantona atsika ty ty misaotra an'Andriamanitra nareo lolahy mihitsy izao no tadaviko ay tady anay ihany ry fa taiza tampoka izao nale andry tamin'ny maraina ka ohatra manjavona tampoka izany verinay fa nanao maso be tsy mahitany nanao maso be tsy mahita tao anaty lavaka ary ndry fetsy fa iny aloha ny itsondrianay mihitsy izay fa mba vaovao mahafaly kosa fanilo ve ny tadavinareo fantatry indringa fanilo hitandry ve ny misy azy fa izy ve ho any tadavinareo eny kia izany olo teny dia izy ny anadany any aminay izy eto any zay zao dia zao efa ho alina ny andro tsisy zavatra vita izao fa raha pitso miverina dia entiko anareo avoto izy fa tadaviny dada ho vonoana eto ny fotoanantsika raha pitso tena tsy tafiditra mihitsy nareo raha tsy izany no mitondra anareo any tena misaotra kia miverina ihany le fanantenako ivasaika ho kivy teo marina izay fa tsy mijanony ela raha pitso izany ie fatandremo mamita ka sanatria izany fa aiza ihany le akizaka alain efa alina be mbola tsy tonga ihany zaza mba gagako so mba sanatria nisy nahazo any zareo ary ihany aza mba be fanahina be ohatran'io rea ka efa tena alina kosa ne ny andro mba havereno antsona rea ka efa miantso foana fa tsy sisy mandray telefona mihitsy anery zareo mety any amin'ny tany tsisy rezo ngamba na hoe lany charge dia ny telefona n'izy roalahy kosa ve kalma ho ainao va hiakatra ny tension andaotsika hivavaka ka izay ngamby zareo aleo fa vohaiko aingana saotra tompo dia izay sy izay re ny tandry dada sy neny misaotra ny tompo misy fanantenana ihany izany amin'ilay zanako fa na izany aza aloha mandeha vao maraina be tsika raha pitso fa sao dia taterana zany rangazany tokoa ny famonoana azy za mihitsy izay araka aminareo so tokony hijanony ianao ry mama mbola tsena izy hitrangany antiny samybandiny ihany tsy maintsy mandeha ka aleo izy andeha ingo rehefa hoe andeha izay dia tena tsy azonao tanana mihitsy aleo tsika efa mianaka hiaraka hivavaka aloha mba ny tompo no hiasa sy elo lalana za mihitsy sady hitako hoe mbola maizana ilay tanàna any tena mila miankina amin'ny tompontsika
feheza ihany koa ary le vehivavy iny e. So dia mba sanatria tsy ho avy kosa ka mitaka anareo fotsiny. Tsy manao an'izany iny. Izy ara tena nanenjika be anay mihitsy maly. Tsy vaovao amiko izany ty toerana ity ka. Tia risiko. Manahoana nareo? Manahoana kia? Verina efa tsy ho avy nge ndry e. Fa maninona kosa? Zao ampidiriko amin'ilay toerana tsy mahatafiditra vahiny izay fotsiny nareo, dia tsy maintsy andeha hiazakazaka aingana. Misy zavatra manodidina anahy manko. Dia atoroko anareo ny lalana, dia manaraka namoramora makany nareo. Fa toerana tsy mahatafiditra vahiny ahoana ka e? Misy vavahady mitsofoka makao an-tanàn'izay dia raha vahiny tsy tafiditra amin'izany mihitsy. Fa matopo tany mitondra anareo dia izay ny atafidiranareo ao. Tsy afaka manazava ela fa andao andeha. Vidiana lafo manko ny fotoana. Ndao ary mamerina fisarana kia. Zava-dehibe zao ataondry aminay zao. Fataizy ty ianao. Mbola misy naleha kely dada. Dia inona masepitra? Ka niazakazaka ako. Somba amadika anay azy ianao ty ka. Amadika anao ahoany? Raiko nge ianao e. Iza malala ary miomana fandehana azy ntsika. Androany no anaovana an'ilay sorona ankela vavy iny. Io ary le efa nahiko. Malaiky ianao e. Ndaorika lababy fa tonga amin'ny fotoana. Fa hoaiza? Anao velomantany efa leo miaina mantsy. Tsy efa mitemo moa za. Ovononareo zany. Masina anay koa mila sorona e. Lasa Malaky letsy. mahavolo be tiako. Atoseo hitrotrosina letsy. Afatoriny tanany tareso otriny. Vonjeo tompo. Ampiseho ny herinao. Fanilo, avelao izy dada. Miangafo resa e. Asa vonoiny izy. Tsy anjaranao no mipaiko amin'izay tiako e. Vita ve letsy? Vita e. Tonga dia tariso are. Andraso fareraka e. Malaky ianao e. Kareraka ako. Mama koa nefa tenenina hoe tokony hijanona e. Zao mihitsy lefa nahiko. Fa olanao ina daola ireny no mirotorodana ambany ireny. Miavokavona ihany aloha e. So misy mahitsika. Ohatra misy olona taritarisany zareo amin'ny tady anginy. Zanako. Tena zanako iny. Kalma ihany aloha mama. Tandremo ny fihetseham-ponao. So sanatria ny mba zavatra e. Dia inona zany no atao e? Aleo manatona kaikaiky dia miafana mijeran'izay atao e. Mety mihitsy zany antady zany. Vonjeo tompo ny zanako. Afatory etsy re olona. Io, afatory. Ty. Kay. Tena zanako io tetaviny zareo finoana io re olona. Kalma aloha mama. Inona ary ty? Miangavo dada azo vonoina re izy mitaloha aminao aza manao an'izany. Fa iza moa ianao mandidy amin'izay tiako e. Zanakao Lasanako azy ianao tsy ilaiko mibaiko ahy e. dada. Makina hoa. Zaho vonoina isolo azy fa tsy maninona. Sasa tala. Lasinao mikisakiny. Miangavo dada azo Lasa atao hoa. an'izany. Tenena farany eny ianao anaovako anao.
Enao farany alohan'ny anatsatoako aty nefa ty boraka fonao. Tompo, mamelany aloha fa tsy fantany izay atao. Mihoera itoriko ny filazany tsara na dia amin'izao ora faran'izao aza. Malaky anao fa maika e. Eno ary olona, aza manaiky ho fitahana fa tsy mahavonjy ny sampy. Fitaka, lalatokana ihany ny mahavonjy anao dia ny finoana an'i Jesosy Kristy. Tsisy Andriamanitra hafa tsy ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Mibeba fa raha iverina ianao dia ho raisiko indray hono Tompo. Tadiavo ilay tena fiainana dia Jesosy Kristy ilay maty nisolanao teo ambony hazo fijaliana. Izy irery ihany n'Andriamanitra velona. Izy irery ihany ireo olona tompona. Fa raha ny tenany aza tsy voavonjy ny sampinareo, ko maika fa ianareo. Aza manaiky ho fitahany devoly amin'ny kely foana fa ny devoly ange misintona olona be dia be anaraka azy hijalany amin'ny farihy afo e. Tadiavo ireo olona ny tena fiainana fa sao anenina. Makina fa lava loatra e. Io ihany ny kenakely tianina fotsiny hatramin'izay a. Asa totonao amin'izay nandre mahampazanao za metsirolo. Azo. Ka raha mahavonjy anao, naninona ny tsy nahasitrana anao? Jereo ane tenao e. Ivareraky ny aretina. Nefa mitady mbola hanao ratsy any. Fa tsy Daniel, tena Daniel. Tsy anjaranao no mitsara e. Atao mivavaka farany. Mama, fa hoaiza ianao e? Daniel, ovinonao zanakao? Ha? Mivoary izy roalahy. Oay, fa manao inona ty daholo nareo? Anavitra ndraiky izay a. Voahirana. Sandrindry ty, boribory ny tany a. Fa ahoana e? Tiako fantatrao fa zanakao io tadiavinao finoana io. Fa ahoana mama? Izy Menada reo ilay kambany. Mbola mitoy ihany ny fitiavan-tenanao. Kambany nareo Menada. Tamin'ny voateraky nareo ny saika ho vinoany fa fady mitaiza zazakambana hono zareo. Dia izay nahatonga hitondra nareo Menada hitsoaka. Nanana zoky vavy ihany nareo dia io no nitazomin'ny tezainy. Fa sika telo mianaka mitsoaka lavitra azy noho ny fiarovako anareo Menada. Dia za ve izany zanakao izany? Eny anaka, io ndreninao. Andray, zanako. Neny, izay izany nahatonga nahalahelo sy hiaro any fanily foana. Aika, zandroko ndre. Lalina indray izany. Ay, zebitra be mare olona vonjy hoe. Dada, tena torany dada. Vonjy ireo olona. Alondrivany. Misaotra ny Tompo a. Misaotra fa manatanteraka ilay teninao tokoa ianao hoe izay miantso ny anaranao dia ho vonjena. Kosa fa manomboka mahatsiaro. Fa aiza izany? Aty amin'ny hôpitaly ianao dada. Efa aty Andrenivohitra tsika. Hay. 3 andro izay ianao no tsy nahatsiaro tena. Sady fe? Ie, misaotra ny Tompo fa mbola namindrany fo ianao ka mbola velonaina fa tsy maty. Mbola afaka mibebaka. Zany mihitsy. Fotoana izao ry Daniel. Ampy izay nanompona zavatra tsy mahavonjy izay. Miverena amin'ilay tena fiainana. Diso lalana ianao ry dada hatramin'izay a. Efa io Jesosy manatsotra ny tanany hamonjy anao. Ny te handray anao izy e. Aza manjeny andro lava dada. Marina tokoa izany. Ampizay, somarina raha fambana azy famindrapo. Zava-poana tsy mahavonjy tokoa samy. Zano atalana anaiky voafidaka hatramin'izay. Sady namitaka nefa koa e. Anomboko sao aty atolotry ny Tompo amin'izay fiainako. Dia androko sisa, Kristy Jesosy no avelomako. Aritory amin'ny hafa fa tsy mahavonjy ny samy. Pamitaka ilay devoly. Jesosy irery ihany mahavonjy e. Ary tsy izy Andriamanitra afa-tsy izy. Izy ilay naridasy ny lanitra. Tsy mahavonjy ny otikasy ireo olona. Ary io tapakazo. Dia raina Jesosy. Misaotra anaka.
Tena fanilo araky ny anaranao tokoa ianao. Misaotra nitondra ilay fanilo fahazafany e. Nanalana tao anatiny azina. Jesosy no isaorantsika dada. Misaotra ny tompo ary olona ny amin'izao fampitsezao, ary misaotra azy koa noho ity zanako ity. Nataony fanilo sy fahazavana izy. Natao faniloana zavantsika izay mbola voaketsany ezina. Manao fanambarana androany fa manomboka ty masina androany tia dia Kristy Jesosy ireriany no tompo Andriamanitsika, mpamonjitsika. Tsy manana andriaman-kafitsika, tsy manana kotrazintsika manomboka izao. Ilay nahary lanitra sy ny tany ary hotorana daholo sampy reo otikasy reo eto amintsika. Andriamanitra nirano akomantsika manomboka izao ampisay fampotsampysay sy mahavonjy ireny. Marina izany tady Asotehaka mihitsy aloha izany vaovao mahafaly izany. Mahafinaritra kany aty e. Tamana aty izany alahy. Ie. Ohatra ny hevitra mety andaotsika sindry hanorina tokantrano aty rehefa vita amin'ny mariazintsika. Tokony atao mialo mihitsy aza dia aty manao vola tateloko. Ohatra ny hevitra mety Izany mihitsy sady mba te hifandray aminareo Ndry zao ny tokony mandeha miaraka aminay any an-drenivohitrako. Any kimba manao vakansa dia mba mamantatra ny zava-misy ihany koa fa tsy soavazy be aty anaty ala tiako. Eno matoa aza tsy fantany le tamin'iny. nareo kosa efa mba nahita kely tamin'le nitsabo andady iny. Le anarandry koa aloha tsy atao an'izany mpendany izany intsony. Hitako. Atso hoe fanasina re. Eve tsara anarana be nareo reto fanily sy fanasana. Tsara? Tena ho tanteraka aminareo ane izany. Amintsika rehetra mba ho fanily sy fanasan'i Kristy. Amen. Tsisy olona mandrehatra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana. Fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro mba ho hitan'ny olona rehetra ny hazavana. Isika rehetra no tadiavin'ny Tompo mba ho fanilo. Hanazava izao tontolo izao efa latsaka ao anatin'ny aizina. Ka ankehitriny valio ny tenin'ny Tompo. Mety iza hiteny hoe inty aho, irao aho. Fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezana ho hainao amin'ny Tompo. Mijoro tena kristianina fanilo sy fitaratra. Fatandremo ry kristianina afako. Soka isika indray no hitenenandratsy ny anaran'ny Tompo. Ka hiteny ny tsipino hoe raha ohatra ny reny mivavaka dia aloana ihany tsy mivavaka. Aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra fa mety eza ho tena kristianina ho reharehan'ny Tompo tahaka ny Job. Fotoana mety izao fa indro ny aizina manarina ny tany fa ao aminao mpisahan'ny fahazavana lehibe. Ka eto raha mifanilo dia Kristy hanazava izao tontolo izao. Ianao io ny fanilo tadiavin'ny Tompo. Valio ny antson'ny Tompo anio. Manaiky ve ianao? Mety iza ho ampiasain'ny Tompo fa efa miandry anao any an-danitra ny valim-potio anao dia ilay satro-boninahitra ny fiainana. Fanilo dia mpeniny Antany Rintsoa. No velomin'ny Erzora Kotorofelo. Fanantenana Randriambololo Malala. Tiana Andrianjafinainy. Andriana Rakotarivelo. Marika Andriamaefatiana. Mendrika Rakotarivelo. ary ny Anja Rakotoniaina.